Allô? Allô? Maheno anao tany a? Misy vaovao dokotera ka afaka mandalo ato amin'ny borako ve ianao? Ay, ho avy talia. Afaka 10 minitra eo e. Eny ary, miandranao a? Fa misy inona indray ary zany anjo tampoka fa amin'ny dokotera lehibe izany e. Aleo aloha avely ty dia hiakatra vetivety ihany sao dia vonjy ainy izany ka. Mandroso ianao dokotera? Tonga araka ny antsonao teo tale. Petrahary aloha e. Zao a? Misy vaovao raika ankeo izay ato dokotera. Aka mahakasika n'inona hono izany? Angamba kosa mety efa heninao ihany ny mahakasika an'ireo olona marobe eny Pasika izay maty niretin-kibo somary hafahafa. Efa henoko tokoa aloha iny vaovao iny e. Ary tena grave tokoa le izy. Ao anatin'ny 24 heures dia efa mamono le aretina. Izay indrindra mantsy ka ny fandaminy zasy le dokotera any toerana fa mila dokotera iray tena matotra sy hita tena mahafa-po mba hanampy azy ireo hono zareo. Izany ve tale? Ka rehefa nandinika dia ianao no safidiako. Ianao no alefanika asa izay eritreretro. Ahoana moa ny andavako an'izany? Asiko. Vonona izany ianao dokotera? Tsy manenina e. Na dia anio dia anio ihany aza. Izay ary. Dia aleo amin'ny latsinainy izao ianao no manainga. Ay, voaray izay fa aleo ary hamonjy ny asako amin'izay. Iloka no sovera anatitra anao any a? Mazava dokotera. Ndao ary dia toy ny asanao e. Mazo toa e. Eto izany ianao lika no miverina dia misaotra betsaka e. Eto izany ny Pasika aminy ary mangingina be izany tanàna izany e. Fa mifiry moa izany izao e. Ay, amin'ny 12 atoandro mihitsy dia aiza daholo ary ny olona. Ry ambaniry izao misy olona tasako. Aleo aloha jerena le plano mentaly e. Ty manko mba ahafahana mitady an'ilay trano ivatananako. Azo vetivety dia lasa le fiara teo a. Izany hoe nanatitra olona fotsiny izany iny dia lasa. Aleo alaina aloha risbikry dia hodika. Efa manitsakaloka izany sady efa nona beko. Manahoana ianao ry totovavy? Ohatra izay. Iza re ty olona menjaika be ty e? Manahoana aho e? Ohatra ny variana mijery ahy fotsiny ty ianaoko. Salama tompoko. Fa iza moa izany ianao raha tsy madiso? Vahiny re ahy. Izany hoe dokotera dia hiasa ny alehako aty. Ay, tonga soa aty Pasika ary e. Za koa izany fara poniny aty a. Izany faly mahafantatra ny fara izany ko. Ka izao ry fara. Hoe ahoana dokotera? Sao mba afaka atoronao any misy an'ity trano ity? Azafady ange? Trano aiza moa izany? Hitanao ty amin'ny sary ty. Azonao jerena vetivetika. Ay, ilay trano. Ohatra toa endratr'endratra be ianao ry fara. Fa misy inona tampoka teo? Tsisy ninona akory dokotera. Ndao e. Ndao fa lalako ihany iny. Ary andrefana ry izy io. Ay, ndao ary tary ny lalana. Iny lalakely iny arahanao dokotera. Somary matevina le fefy ka tsy tazana loatra le trano. Dia misaotra betsaka ary fara. Ary ianao nga tsy androso? Tsy androso fa leo zandriny anio e. Mbola vao hiketrika koa zao. Ry ambany ry ny tanàna misy ahy dokotera. Eny ary, mandram-piona ianao? Mandram-piona dokotera.
ary aleo androso mizaika tia tokoa eto le trano misy rihana roa lehibe miloko mavo. Aiza moa le fanalahito teo nataoko ohatra ary ohatran'ny nisy olona tazako teo amin'ny varavarakely ambony teo Eny tazako tsara satria fitaratra io nefa olona moa io araka ny nasafainy talema tsy dia lovan'ny tamin'iray ty trano ty ka tsy misy mipetraka atsony. Aleo voaina aloha dia hiditra hita izay eo. Dokotera iny ve izao mba ho tamahanao? Tsaroko tsara mantsy ilay dokotera vavy retsy ny hipetraka atao fa mangina loatra hono. Sady lasa nifindra teny amin'ny topitaly izy ny farany. Azay, aleo no amely lafo fa zaho koa dia variana eto fotsiny. Tena vovoko izany marina. Tena efa ela marina ny tsy nisy olona mipetraka tato. Ny fanaka aloha amin'ilay tsara sy lafo vita daholo ary aleo aloha alana amin'izay ty lampam-pandriany ity fa tena feno vovoka be. Dia aleo mitsotsotra eto fa tena reraka ny lalana zany. Avy eo miantso amin'ilay telefona amin'ny mentaliana iny. Fidelisy amin'ny atany tsy miantso ty marina. Allô? Miarabanao dokotera? Miarabanao dokotera lehibe? Saika miplazanao fotsiny aho hoe tsy azoko antso mihitsy hoa teo lehibe anareo. Eny tompoko? Angamba mety efa tonga izay mahandrika tsara jery anareo izy Zany aleo fa anontany any dokotera teo ary aho dia hijery azy ihany Ok. Misaotra manitra. Enao ny saorana dokotera? Tena mahatsiaro vizana koa zany. Marary nefa reto efa tsy ho araka tsony. Zany hoe mba efa azo azy ihany aloha raha mitany tamin'ny herinandro ambony iny ka. Aleo aloha hitana fa toa tazako io dokotera teo. Avy eo hijery an'izany dokotera mahandro vao tonga izany. Ay marina. Tena resy tory teto efa mitelo sasany sady. Toa misy vary sy laoka reto ambony latabatra reto. Dia izany nanao andreto teto. Zaho koa nefa izany tena nona be ihany. Hoaniko ihany ihany reto fa mialohan'izany aleo aloha hiantso amin'ny numéro iny aloha ka. Allô? Dokotera mahandro le vao tonga eto Pasika tompoko? Eny dokotera? Efa andalana ho eny ny trano misy anao indrindra io? Azoko mba fantarina ve le miresaka amiko azafady Dokotera Manitra? Mpiara-miasa aminao aty Ay, faly mahafantatra anao dokotera Manitra. Efa kaiky mihitsy io dokotera fa eny ary mione. Eny ary ary aleo hihinana an'ireto sakafo reto amin'izay dia esoro ny reto vole reto fa izy vahiny mafy izany ato an-tranoko. Tapabolana saty izay no nahatongavako teto Pasika. Hatreto aloha dia afa-po amin'ny fiasako dokotera teo sady efa nihena saty ireo olona matin'ny aretin-kibo. Alisako ary izany eo ambany eo izany. Sa manitra na farany tonga ao nefa aleo aloha jerena ihany na izany azaka. Ohatray marina toa tsy misy nisanisakory ato nefa ohatran'ny henoko nisy nikitra ny lofity eo ary isako izany mandendeha ao ambany ao izany. Tena mbola tsy lalo talovana mihitsy aka.
so dia mba misy tafiditra ary ato an-trano ato. Aleo aloha tsaikona moramora, miakatra amin'ny tohatra moramora kely. Tena atao amin'ity efitra eto akavity izany. Avy hatrany raka dia hovaiko avy hatrany e. Iza otry to tsy misy nizanisakory. Ary fofona ranomanitra nisako izany. Marina tsy mahery be. Aleo aloha mivoakato ka. O dokotera! Manitra izay. Ho avy e? Manahoana ny mararitsika eny Romanitra? Reny rahantsika mahita ireny efa tsaratsara dia mba naraloatra ny vila fa andeha hivoreny am-piangonana eny kosa io. Izany ka somba hiaraka aminao ary enao aza mampime maninona koa e. Ary ino izany lovia mianjerany an-dakozia anao izany ry dokotera? Ento koa. Azafady aloha fa hijery kely an'izay vetivety a. Patray, fangaro misy olona miara-mipetraka amin'iny dokotera iny ato. Itsy ambony seza ito izao ohatra ny misy atin'akanjom-behivavy. Nisy akohona nidina atao Romanitra. Mandreraka mihitsy dia nidiko mihitsy ilay varavarakely. Ary variana be ianao izany. Tsy maheno mihitsy nareo dia niditra sady mivaravarana raha teo tsy nidy. Inona moa ny problème e? Mipetrapetra fara. Hipetraka tokoa fa reto aloha misy sonjony entiko anareo e. Fa nareo roa vavy izany samy koralina ao am-piangonanao e? Fa maninona koa moa ianao raha miditra ka? Azo natao ihany saingy za nge ry izy roa vavy ka mandaly ihany neto e. Sady ny asa tiako efa madiva ho vita sa ahoana dokotera? Za mihitsy. Eny e, izany aloha eo ihany e, fa mandeha be mihitsy ny resaka tato ato a. Dry, fa resakinona kiry farasoa? Eno resakinona tokoa izany. Ka hoe tena le dokotera lehilahy iny ny andrasan'le aretikipy dia nisinda le izoko. Za koa dia hoe izany nandrasany. Eny e, andao amin'izay andre Romanitra, efa latsaka foloka iny amin'ny roa. Ndao tokoa ka efa taritsikako. Andeha aloha izay dokotera fa talata indray izany miona e. Andao ary mahazotoana ary tena mahagaga mihitsy zao zavatra mitrango izao. Izara ny tanana nandamy mandreto folisy sotro reto. Sady amin'izay koa efa vita sasa avokoa. Aleo aloha hihinana an'ilay sonjony eto amin'ny farasoa teo. Efa mba sahirana ery ilay zanak'olona mivibina an'iny. Ary fa vety be daholo izy izany e. Fa hono akiry fary? Ahoana moa izay ianao Romanitra? Fa angao misy vehivavy miara-mipetraka amin'ny dokotera e, ao amin'ny trano mavo io. Otry, fa inona mahatonga anao manontany azany ka? Ka ohatra ny hoe natazana akanjom-behivavy izay akizy atao amin'ny tao otrano tao a. Izany ve? Amin'izay koa ohatra mbola maheno olona mikitra lovia izany any an-dakozia any. Toa mbola tsy nahita aloha e. Za koa moa kitsy sananontanyko. Oay, tena saiko taritsika. Avelao koa izany hoany ka. Raha misy koa ve tsy ho hitantsika eo ihany? Marina izany. Ndao hiditra ary. Allô, salama Talia. Salama dokotera. Inona ny vaovao any Pasikany? Manahoana ny asa? Milamina ka. Eo amin'ny 2 semaines eo angamba dia vita tanteraka ny asa. Tsara be kosa izany ka. Manahoana ny fiara-miasa miaraka amin'ny manitra any? Mahafinaritra ka. Sady milamina tsara ihany koa. Ary feoana inona indray ary izany henoko izany. Allô? Mandry? Allô? Tena misy feoana rano ao amin'ny doso eo izany ka.
fa izako no misasa hoe izay aloha talefa hijery zavatra vetivety a eny ary tonga dia nitapahany avy hatrany fa inona tampoka teo aby nahazo ny dokotera aleo moa tsy dina amin'izay fa efa midimika izao aiza moa ny lakile ny fiara teo fa iza loatra ary zany olona manakorotana ako zany leo ranga tonga dia sokafako ty ridoko ty ka oay losa azafady vetivety re sisa fa izy ianao e ary afaisany nahafahanao niditra tato sady tonga dia misasa taotraniko ohatray efa tapabolana mahery izay ny raha antsika eny anatato romandry dia mbola tsy mahafantatra ihany ianao maninona tsara aloha mba indramika anao ka n'ilay peignoir fa adiniko ao ambony sezao ilay izy inona makao amin'ilay efitra etsaka vetsy io ianao ao amin'ny efitranoko re a losy ty marina andraso tokoa hijereny zany aloha andraso vetivety ary fa alaiko e malaky ianao fa mangatsika tiatoko hoe misy peignoir fotsifotsy mahanja anganao afa mangatsika tamy ty ary ny peignoir anao e misaotra oay marina tanana fotsifotsy misy veriny menamena indray nandray azy teo izay ane dia vita e misaotra mahanja tsisy fisaorana tsy mamaly tsony izy fa tonga dia lasa niditra dia nidiny ny varavarana fa izy ary ny tovavy iny ny volo tapaka treo amin'ny soroka ny alava eo amin'ny 1m66 eo fotsy fiodirana ny orona somary maranitranitra izy aloha dia manjy ohatra ny anjely latsaka tany ny tongonko tsy mandy tany nefa na ny anarany aza tsy fantatra kory aleranga andidondomiko iny dia anotaniako anazy ny anarany ode nefa nka dia to mity mafy be ty fa iza marina ary izahana zavatra iny tena tsy mahita toro mihitsy dia amin'izay indray tovavy iny foana ny atao tsaiko andriamanitro to misy miantso vonjeo indray ry zany sady to ao ambany ao mihitsy izy zany misy zavatra vako zany aleo mihitsy jerena fa tena nahony zany toloko zany ka sanatrireka misy tahaly tafiditra ao ambany ao le tovavy iny misendrany tao misy zavatra tsy azoko mihitsy ka eo aloha hitina moramora tonanginany izy zany zato trano lasa ho ambadiky ny trano ray any atokotany tiana ny ataoko eto ampivoatrany eto aleo hivoako any fa tena makarary ny aiky ny tomaniny izany ka ho aina moramora aloha ny varavarana zay tafavoaka ty marina ary aleo manaraka moramora nyty vodirindriny ty fa to atsy ambadika atsy le feo to mijanona indray dia lasa ny atrano ray le feo fa izany loatra resany ry lanitro tena andeha hiverina ao atrano ray aka zay dia aiza ho aiza izany ohatra
ary le 4 foto anisan'ny sariny Jesoa teo ka ilay niajera teo. Tao any a-tokotany indray ilay feo miantso vonjy e. Tsy azoko mihitsy. Tena mandreboreby izany ka. Aleoko ranka hiaino hira amin'ny ekotera sady taty torimaso ohatran'ny olona mandreboreby ahy fotsiny izany. Tena efa mifitoka izao. So ihany afa mbakarita raha riva dia mba afaka mbola matory maraina kely. Fa dadango aloha reny zavatra nitrangalina ireny. Fa tsisy olona ary ve ato e. Nefa ngeto lamba vao avy na avokoa ireo lamba mbola mitete rano be ireo e. Aleo aloha antsoina mafimafy ihany ka. Dokotera! Ary toa ohatrany feo amin'ny fary samy manao ohatr' izany. Aleo aloha jerena ka. Roa avy e. Ay, izay kosa akaiko. Azafady re dokotera nanan-kitabo vao maraina. Fa ahoana koa reto akanjoko miahy eto an-tokotany reto. Izany nanasany reto. Sady izay indray. Dokotera, tovariana be ianao? Hoe ahoana ary farany? Manahoana aloha ndre? Salama ho afa ianao no manahoana. Tovariana be ho ako. Ao mandroso ary. Fa maraina be izany e. Maraindraina. Ary hoaiza aloha indriny tondra arina kobe izao e. Ka izay indrindra ireny nandalovako e. Ho eny an-tsena eny aho sao dia misy zavatra mpitondranao aho. Izany very fara? Ie. Fa maninona raha andrasanao vetivety aho dia miaraka e. Fa nga dokotera tsy miasa ka? Raha riva vao garita ka. Neveriko fa hoe lasa any amin'ny hopitaly ianao rehefa avy nanasa lambako. Ohatra e, fa toa hafahafa izany tokoa ianao dokotera. Fa inona ny olany? Tsy misy olan'izany re ry fara. Aleo aho iomana dia anainga isika. Eny ary. Sady mbola lavidavitra ihany ny tsena. Azo marina ihany izany ny teny manitra fa misy vehivavy miara-mipetraka amin'ny dokotera ato. Reto amin'ny seza reto izao misy akanjo behivavy vitsivitsy. Fa iza ary miaraka amin'ny ato. Nefa nge tokony ho hitako eto amin'izao vao maraina izao iza raha hoe misy an'izany. Aleo akarika ny an-davarangana aloha reto lamba reto ry fara fa sika ty anainga nefa tsy misy olona atao. Ianao ihany io ko. Aleo andrasako tsy ambavahadesy ianao. Toa le tovovavy maly tao amin'ny tosy mijoro eo akaiky ny fanahazan-damby io. Efa sasaiko maraina teo mba tsy sahirana nafatra ny farandray ianao. Fa zanga moa ny teny hoe sasao e. Ianao aza nge tsy fantatra koa ry tovovavy e. Sady aleo akarika ny an-davarangana fa andeha ka. Ampiakarina tao inona ara fa zany eto ihany e. Fa iza marina ianao e. Fa toa miteny rery anie mahandro izany. Iza amin'ny telefona. Nefa totrany hoe miresaka amin'olona izany. Aleo hijereko tsara. Fa iza ho ahy ianao? Mialo ny anarako. Tovy ampy aloha fahalalànao ny anarako ka. Okaloka. Tena lasa izy marina. Tena manana olana mihitsy ty dokotera ty ka.
mety izy raha tsy toa mivalaketraka fotsiny. Aleo aloha atsona. Dokotera, andao re andeha amin'izay e. Andao ary mialo no anarany. Afanany zany e. Ka ianao tsinona mbola tsy zatrako? Sady vovoka re zao. Andeha arery dokotera fa mbola maika anaty bary mipiasa koa nge za io e. Andao ary dia misaotra betsaka kely fara fasahirana. Mandram-piona indray e. Ka hoeto amin'izay zato resaka ao dokotera. So adino indray mantsy. Tia antany ianao momba n'ity trano ity ataleha. Momba n'ity trano ity? Fa hoana? Misy olana angasa hoe hovidinsy ity trano ity? Mbola tsy mety aloha izy atreto ka. Mbola misy anabavikelyko izay mantsy ihany. Tsy dia izany loatra taleha fa afaka mba lazainao avy ny olona rehetra efa mipetraka tato. Fiarahamonina sy ny sisa. Ay ve zany raiko ny tompon'ity trano ity. Izany hoe lovan'ny raiko. Mbola tsy nilazaiko an'se tokoa fa ery avarabohatra ery no milevony no razambe anay. Ny raiky moa dia tsy iza fa ny solombavim-bahoaka taty amin'ity faritsy ity. Ka dia nanitatra sy nanatsara n'ity tanàna ity foana izy. Ay ve ka député ny rainareo? Mianadahy izay mizanany. Saingy tsy raikibo fa samy nanana ny reniny. Izany hoe teo amin'ny 90 taona koa dia motomandry ny reniko. Angamba fotoana efa tsy andra ny dada mihitsy io satria vao tsy ampy 5 volana akory no nahafatesany iny dia mitondra ny renikelyko teto izy. Ay ve ka zany mba manahoana nefa ny fifandraisanareo menadahy dia ono aiza zany zao ilay anabavinao raha tsy madisy tale mialatsina ohatra mibe fanontaniana. Izay menadahy aloha nifakahazo tsara ihany. Afaka 5 volana tao aoriana nahatongavany antarenikeliko dia teraka vavy izy. Izany hoe tena nanitsakitsaka tokantrano mihitsy zany le rainareo. Izay aloha ary nalaza mihitsy aza ne tamin'izany hoe tsy anta irery fa mbola misy hafa koa tao Antananarivo tao e. Izay menadahy koa moa tsy dia niara-mipetraka firy fa rehefa sendra vakansa ihany vao midina tia pasika aty. Fa ahoana ny hoe tsy dia niona reta? Vao tonga teto tany ry anabahavikeliko dia za kosa nandao anapasika. Izany moa noho ny fianarana sy ny fitadiavana ihany. Tokoa moa zany nanoho ny fianarana tany an-tanahy ianao ka. Izay indrindra ka zarazara tafidina taty satria mafy be ny filiera medisina. Miala ny abaviko nefa iza tsara hoe tale dotaitra be ianao dokotera. Miala no anaran'ilay anabaviko. Toy fa miainao ka nanaitra fotsiny dia anarana. Raha vao 3 taona monjy miala dia nidosy ny fahafatesana ihany koa ny reniny. Mba mampalahelo koa izy zany tale. Tao zavatra nataon'olona ihany nefa ny tena nahafaty an'io renikeliny io. Fa i dada moa dia tsy dia andalovam-behivavy izay mihitsy. Fa mbola manampady ihany zany le rainareo zao. Sy naka vehivavy tany Antananarivo intsony izy fa vehivavy iray somary efa nitovitovy taona tamin'ny teto Pasika ihany nalainy. Hitanao moa ry loasa ry andrefa tanàny re. Hitako io fa ahoana? Avy eo ambadika io loasa io le vehivavy. Odio! Andraso kely aloha tale fa mety farasoa angambo izay. Jereo ary aloha e. Inona hoy zato maresaka be ato zato e. Fa to andeha zato ny dokotera lehibe rapitso. Andeha rehefa efa vita ny natao tatiry fara. Mandry ane mbola io kosa e. Za mbola misy herinandro neto ry fara.
Misy tapakila mantsy ty misy fetin'ny tanora izay ao am-piangonana amin'ny lahady dia mba hanatitra azy ty dia mba tonga fa mijery. Za aloha dia tena tsy afaka hijery kosa ary vara. Mandry anie mbola eo foana eny anankiroa iny dia mba hanao sy matamakely re izany ry dokotera. Matamakely? Anga nahazo taolatezana taty Pasika izy io ry farasoa? Nahazoko sady amin'ilay sady taviny ny volony. Tamin'ny herinandro any sendra nahita azy teto nitady anareo dia izy nitratrako tato. Ay kosa ve ka efa nisy an'izany fa inona daholo ary zany nisisaka izy taleko ty tapaka. Ka asa raha andehana mbola ho tazominareo dokotera? Petra aloha ianao mba manampy miainao ny tale fa misy zavatra. Inona moa ny olana sady farako ve moa tsy vavolombelon'ny zavanitranga teto tamin'izany ka? Zavanitranga? Sa trano mavo sy ny misteriny tomba efa henoko ihany ary nahaliana kely aho koa izay mantsy. Ka izay indrindra ny tena tiako fantatra mantsy dia hoe nisy olona maty nga ka nalefilefina tety ny olona mipetraka tato. Izay indray aloha mbola tsy nisy ka. Bataiza ho aiza moa ny tapaka ny tantarako teo dokotera? Le hoe renikelinareo faharoko. Enoro no anarany. Ponina tety izy fa tsy nifampiteraka intsony izy dada. Izy no nikarakarany mialy teto mandra-pahalehibeny. Fa ny mampalahelo dia tsao ny vadika nalahelo be teo ny endriko le tale. Nampalahelo aho dia masika sy tsy manana-pitiavana anay menada mihitsy noro. Tena marina aza dia ny fanana ny dada fotsiny no nanambadiana n'ilay rainay. Mba tena mahontsa kosa izany tale. Efa reko tamin'ny bebe ihany izany. Fa hono tokoa dokotera? Ahoana ry fara? Nakaiza tokoa moa ilay anabavinao io nalaza mantsy fa hoe lasa nanambady vazahona. Danikeo aloha no henoko dia hatramin'izao mbola tsy nandrenesam-baovao mihitsy. Teo amin'ny 17 taona ny mialy mantsy dia maty koa dada ary milevy ny ery avaran-tanàna ery. Arakaraka ny nafaty any dada nefa no vao maika nasakay an'ilay noro. Tsy nisaina afa-tsy niarena ny dada izy. Nataony aza lava sy takotrosanadala tamin'ny mialy foana hono ireo taratasy-pananana rehetra. Nanambady vazaho mialy izany hoe ary tsy nalefa ny mianatra tsony koa ilay anabaviko. Vao feno 12 taona izy dia izay no henoko hoe misy vazaha-mpizahatany izany hono nakavady azy. Izany hoe nandositra nanaraka an'ilay vazaha izy. Za koa moa tamin'izany namita ny fianarako tany velany ka tsy dia nahalalan'izay tena mariny. Mbola zaza tokoa izay tamin'izany. Fa ny momby ity trano ity no nampatonga ny nenibe ny tantaran'izany rehetrarehetra izany. Asa zangeta lera efa fantatrao fa io noro io no mpilalao-ody be ary nalaza tety koa aza hoe izy ihany no namoana an'ireo vadiny député roa ny fanesy teto. Mety tombana ihany izany satria tena olona tsy misy fotony mihitsy anie ilay ranoro. Hafahafa saingy za moa tsy dia mifanerasera tamin'ny loatra. Efa 3 taona tsy nateto amin'ny mialy intsony aho vao tafidina taty. Dia aiza moa izany izao io noro io amin'izao? Dia tsy haiko loatra fa raha araky ny henoko aloha dia hoe maty. Tsy fantatrareo marina. Indray aloha efa tsaroako ihany araka ny lazain'ny olona dia hoe nisy nanota hono ny odiny. Nitetika an-dajabaratra mainandro teo amin'ny fahasangia député ka dia ny tenany ihany ny latsahany fotaka. Maikila tsisy nijerena tao ilay ramatoa. Ay ve ka izany? Dia efa tavaveriny eto izany mialy fa samy potra sy miseho amin'ity anadany satria karazana ditra ihany izany nataony taloha izany. Fa ity trano mavo ity aloha mampatahotra. Manitra aza tsy tamana tato fa hoe misy loloniko. Ka izay indrindra no tiako anontaniana. Za izany re mivezivezy amin'ny alina ireny fa matoto. Dia iza izany no lazainareo manangatra ato? Marina izany. Satria izay tamin'ny mbola kely ny ferana mafy mihitsy anatonatona tety ambany tety. Fa hoe masidolo ny trano mavo io. Dia tsy haiko rehefa
Hatramina tongavako teto dia mandrehandreny zavatra ireny foana. Tena enjana marina ka. Oay, efa miamaizina izany andro izany. Angatadalana angamba ry zareo dia izay dokotera aza dimy ilay fety amin'ny lahady. Tsy adiniko re. Ie, dia veloma izany ianao taleha. Misaotra tonga anjery ny fahasalamany vahoaka teto Apaska. Manaraka indray rehetra fara. Mandram-peona e? Yo. Dia lasa tale andeha hamonjy fidina amin'izay afa ny taxi borosy asa rehefa tify. Aleo aloha hividy fary tsy dia mandeha moramorany. Mahandry oe toa mialy lasa zany Fidelisy malahelo any zoko iny aka. mba mahagagako ianao ka fa inona moa tsy nilazainao tamin'ny fa efa tafaverina avy any an-tafy ianao mba dia miafina azy ohatran'izao foana. Mbola tsy te hiseho amin'ny ary mahandry misy fotoana ny zavatra rehetra. Mahagaga zany. Aleo aloha hividy farety vetivety. Aingana azy nataoko 4 toko mba elaela voalany. Mbola lavitra koa mantsy ny lalana. Misaotra mahandry fa tsy hihinana. Mangalao ianao ve dia hijerijery fotsiny. Tsy hihinana aho fa aza forsena. Eny ary mialy dia hitantana ny tananao ny anao kosa ny zavatra tsy tiako foana ny tadiavinao. fa tsy manam-pitiavana mihitsy zany ianao. Tsy nilaza n'izany taminao kosa fa tsy zany aza ve moa. Mba resaka tsaratsara re nalana lalana ary mahandry ohatra hoe inona ary za zao garidarariva. dia lozanao tokoa ve zany zary mahandry. Mbola tsy afa-po tamin'ny fiarahana taminao akorany aza manahy ianao fa tsy andahoanao zany na any za tsy manadino anao. Za ankeo ty ianao ry mialy. toa mijaly ianao raha tsy lazay koa hoe tianao koa ne za saingy ndray kosa ry mialy saika ho faly kanefa tsy navelanao indray. Saingy efa manambady vazavy ianao ka tsy afaka hiaraka amiko. Saingy vonina nanambady anao anao izay asambatra anao tsy za mihitsy ry mahandry tsy manambady vazaha zany fa naninona nanaraka vazaha fotsiny zany ianao. Ivileto aloha fa mbola haka zavatra atsy raha riva lazaiko anao mahakasika an'izany fa zay aloha. Mialy maninona raha mialy lasa izy ndray nitselatra dia tify toy ny tadio ohatrany tsy nandihy tany ny tongony. Mialy kanto loatra ianao toa tsy takatro akory fa tsy sekondra ray dia tify ianao. Tsy mbola nahakitika na dia nitakolakao ihany aza. Aleo hitena amin'izay ny trano fa efa maimaisana izany andro izany. Tsy ho avy angamba mialy fa izay izy tsy tonga ihany. Dia misakafo dia matory avy eo. Tena mifantoka tanteraka any amin'ny aly foana koa ny saiko. Na ny asako aza tsy misy mandeha amin'ny seleoniny intsony. Lasa malaiko manakoa. Manamafy izany foko sy saiko izany. Zay indray efa mitoloko mafy. Fa inona foana zany. Zay efa miodidina ny trano.
tena tsy tantoko mihitsy ka. Dia hitsangana indray aloha hijery an'izany ihany ka. Tena mikotoy amin'ny tohatra mihitsy ange izany. Dia mifoaka ny atokotany. Aleo arahana foana ka. Dia lala marina momba an'ity tramafy ity izy. Manao ny dokotera? Izao manomako manano fidia izao e. Dia ilaozanao tokoa moa izany zaiko. Tsy maintsy rery fara. Tsy maintsy mbola mandalondalo aty ihany satria mbola misy olona tsy afaka ariko aty. Ndry Ka pio ary aloha pirina andreto voandalana be da be reto e. Za angamba aloha dokotera mahandry angadadalana. Ampitaina aty aminao ihany no fisaorana rehetra nataon'ireo marary farany nodomaly tany amin'ny hopitaly. Adidy reren'Andriamanitra. Efa nanaovana voady io ka tsy maintsy atao. Izay ary fa angadadalana e. Mbola monjy kely ny dokotera Teo ihany koa fa misy fanafody tsy anananay intsony mantsy. Mendalana renao e. Mandram-piona indray. Izay ary fa tsika izany mbola samy eto ihany e. Raha pitsy izany tsika roa vao mihaona indray. Eny akery fara. Ataovy eo izay mety. Bonjour mandry. Oay, zava-tairako marina. Mialy. Fina mahagaga be anao. Ianao tonga aty an-tranoko amin'ity andro hariva. Sady ahoana koa moa nahitanao ny tranoko. Tonga aty an-Antananarivo mihitsy ianao. Rehefa ny fitiavana maniraka dia tonga foana ry mandry. Fa naninona re ianao dia tsy mba nanao veloma akory e? Ny andry anao foana nefa ianao no tsy tonga nandalo toy ny fanaonao isan'andro. Mandry, tonga ny fotoana. Fotoana inona izany ry mialy? Tsy hitanao hoe maloto be ve reto lamba koditra reto? Hitako mihitsy. Tamin'izaho avy nanatitra ny taly iny nefa hitako teny aminao reny. Sika koa moa tsy niona intsony tao aorianan'iny fotoana iny. Mba tia hanana akanjo vaovao kanefa tsy mba misy mpividy ry mandry. Ianao izao mba antenaiko hividy izany ho aho. Aleo ary akako akanjo ba ianao dia hoeny Analakely tsika hividy akanjo anao e. Mety izany. Saingy tsy eny Analakely no isin'ny mety amiko fa... Fa aiza. Ty aloha anao dia ndana tonga dia andrasany anaty fiara fa ho avy. Ay. Ialy, tena mafatifaty be mihitsy aloha anatin'ilay lobaka karo manga sy pataloha jeans miaraka amin'ilay kiraro. Misaotra ry mandry. Fa za tsy afaka mijanona aty fa aleo any dia efa maizina iasa ny andro izany. Dia ody asa nefa ianao ka. Mbola izy tia pasika. Efa mahazatra re io a. Fa maninona ny soloina ny akanjo efa maloto indray ilay akanjo e? Tsy mety amiko reto fa raha pitso hariva menina miandry anao amin'ny trano mafo. Tandremo tsy tonga fa misy zava-dehibe olazaiko anao a. Mialy fa tsy tia andray nga ianao? Tianao ary mialy. Dia miandry anao a izany raha pitso? Mialy tena tsy nerika intsony izy. Inona koa fa raha pitso amin'ny 4 indray izany mialy eto dia tonga any amin'ny enina sasany eo. Satria tiako ianao ry mialy dia tsy maintsy tonga any aho. Hafahafa indray izany fangatanao izany ry mandry a. Ka izay lazaiko anao izay talia. Tena zava-dehibe amiko loatra io raha rivo io ka tsy maintsy mandeha.
Sady mety isy hafaliana be ho anao koa io diako rapitra io. Aza manao vazoazy amiko ianao dokotera. Fa lehilahy kile no angatako taleha. Satria tsy maintsy mivantanao an-trano mavo aho zany. Azafady aloha taleha Isako ary tia manafina laharan'ity. Aleo aloha raisina. Zaho ihany mahandry a. Tena mialy ve? Zaho ihany ho a. Zaho mahandry a. Aza makalakile any amin'ny tale ianao fa efa misy aty amiko. Fa ahoana koa ary zany? Ina ary mahagaga anao? Zany tompotrano e. Dia saika adiniko. Navelako ao anatin'ilay armoire ao n'ilay akanjo fa mba hoety rapitso. Dia misy lamba amin'ny sase iny koa mba ento fa ilaina aty. Aza dimy izay a. Izay fa rapitso. Allô? Tapaka. Fa inona ary mahafahafa ny dokotera mahandro otrany? Aleo velandehana izy. So manahirana sady mbola tsy foanao ihany koa izao. Tena zava-dehibe tokoa matoa mangataka an'izao amiko izy. Amin'ny lasasany mahery fito. Tongeta tokotany aty. Efa mivoha mivaravarana. Aleo tonga dia miditra fa maka hita an'ilay malalako aho zany. Mandry. Ohatra fa maninona ianao no mitomany? Sady maninona to miosondraha be ohatran'izao ny akanjonao? Mialy. Fa iza ny namonanao ohatran'izao e? Maratra be daholo ny sandronao sy ny tarehanao. Mialy fa lio aho ah. Raha izay rendratrako ireny, tsy mampitomana tsondro mahandra. Ndratra ny lasa ireny. Mialy. Aza manao an'io ianao fa sahirana loatra. Mialy. Mbola miandry an'ilay fanotenanao hatramin'izao. Tonga na dia lavitra aza aty. Na dia alina toy izao aza fotoana namenao aho dia tonga anaporofoako fa tiako ianao. Mandra. Sapako loatra ny lehibe ny fitiavanao ah. Ary sandrindra mampitomany atoy izao. Mialy. Tsy afaka niaraka aminao mandrakizay ary mandra. Indrindra fa raha mbola toy izao ny tontolo misy anao. Fa tsy azonao atao mihitsy ny kasika. Angamba betsaka loatra ny fanontaniana mipetraka atao andohanao nandritra izay iray volana izay. Efa inona ny tena marina e? Fa iza marina ianao? Mialy. Tsy mialy fantana tsony nefa fa mialy fana. Maninona? Mandra. Efa nitantarain'ny fidelisy taminao daholo ny tantaran'ireo ray aman-dreninay. Marina daholo ireny. Fa ny momba kosa dia Mialy. Fa tena ahoana loatra e? Nahoana ny tena ampahafantarinao any loko fity izay mbola tsy fantatro akory hatramin'izay? Mandra. Aza manome tsiny amin'izany ianao fa raha tsy nandalo tetanao dia tsy ho sambatra mandra. Mistera ny tranomavo. Atsasatro ny nofoko izao dia mandeha ny fotoana ry mandra. Andray ry Mialy. Raha isy ho angady eo anjoro-trano io dia io koa marito sy ny fandraka. Ary tany io basa eo an-tokotany io fa nalefa an-tranoro reny kelinay ah. Maninona tsara? Tsy manambady fa zaho zany ary mandry ah. Rehefa nitaky tamiko ireo taratasy-pananana rehetra izy dia vono, daroka, karazana zaza nataony tamiko. Indray andro nefa tsy napoziny fa
natosony mafy ary ny anjera tamin'ny tohatra io dia toy nahavoatona ny lohako ary nahafatapoka. Mialy, dia nao ve izany dia mitoloko sy mitomany miantso vonjy amiko isak'alina ireny? Endry mandry fa raha vao io basin io dia atero any amin'ny fasan-dada. Izay mandry saotra betsaka anao na fohy fitiavana be dia be ho Andriamanitro, tsy mino ahe. Mialy aza mitomany toy io re mitraka fa lehilahy tena. Mbola ny anjaranao fa ny velona sy ny maty tsy afaka hiaraka mihitsy. Io anaty sachet io ny lamba vaovao ampitafianao ahitsenako ilay fahasambarana eo anilan'ny tada sy ny polony lanitra manontolo. Dia veloma mandrakizay raha afako veloma sany afako izany. Napofoko ny fitiavako anao ry Mialy dia ho ateriko eny anilandrainao ianao mba andram-piadanana. Manantena koa anefa fa mbola ionsa tiany akotrany. Dia izany ny zava-nitranga teto Omaly. Tena mpamosavy vanina mihitsy ilay ranoro iny. So fa tsy nanaranaka teto an-tany teto fa raha tsy izany ngamba tsy namelako raha tsy ringana ohatran'ireo fianakaviako koa. Dia Mialy ny niara-niaina tamiko tato fa tsy nisy an'izany vehivavy izany tato. Dia izy koa ilay sendra tratra amin'ny farasoa teto fa tsy nisy an'izany hoe vatoko izany taty. Tsy mbola nanambady izany aho. Na dia hoe izany aza mba nahatenaiko tamin'iny alina iny nefa ndrisy fa... Okizay re dokotera, minonareo fa efa sambatra izy ihany izay. Ary tsy eloelo etsony fa efa mianty eo anilan'irainy. Fitafony lamba vao hatramin'ny dada tsy izy roa vahavadiny ihany koa. Fika izany ny zava-misy marina rehetra e. Izany ny mistery ny ity trano mafy ity.